Andriamanitra ao aminareo indray havana ny fahasoavany sy ny fiadanany ao amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra indrindra mamelona anay isan'andro, isan'ora, isa minitra, isa-tsegondra, mampitempo ny fonay ary mampikorina ny raha aty anatinay, manome anay ny hanina mahavelona mba azonay mijoro vavolombelona. Fa tsara ianao Andriamanitra, ary ny miaraka aminao ihany no mahatsara anay. Te andalina ny fonay izay anio, avia tario amin'ny farainao mahery, ary aoka ny feonao ihany no renay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpamonjy ary mpanavitra anay. Amen. Amin'ity alahady farany amin'ny volana Oktobra ity ry havana dia hanana endrika fampianarana ny toriteny izay arahintsika. Ary ny lohahevitra ho banjintsika amin'izany dia ny hoe ny protestanta réformé. Ny protestanta réformé. Nahoana moa no andinika an'izany lohahevitra izany isika? Ampatsahivina indray ny tantara fa tamin'ny 1 Oktobra 1795, ny lehilahy anankiray antsoina hoe Martin Luther, izay religieuse tao amin'ny fiangonana katolika, fa ny fiangonana katolika no fiangonana kristianina voalohany, dia nametraka toan-kevitra ny isa 590 teo amin'ny varavaran'ny fiangonana anankiray tao Wittenberg any Allemagne izany. Ireo toan-kevitra na foto-kevitra 590 ireo dia hoetiny mba hitondra fanavaozana, antsoina hoe réformation, satria betsaka ny zavatra tsy nety teo amin'ny fiainan'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ny réformation izany raha dika tsotra dia fanavaozana izany zavatra tsy nety izany. Dia hoy aho hoe tamin'ny alahady farany tamin'ny volana Oktobra no nanaovan'ny Martin Luther izany toan-kevitra 590 voarakitra amin'ny tantara izany. Ka izany no mahatonga ny fiangonana protestanta rehetra maneran-tany hametraka ny alahady farany amin'ny volana Oktobra ho alahady ny réformation, na hoe dimanche de la réforme hoy ny teny frantsay. Ka dia mba tsy diso anjara amin'izany isika fa rariny raha mandalina izany fotoantsika izany. Dia raha hoe atao anatin'ny fampatsiahivana fohy, inona ny antony nahatonga ity réformation? Inona ny antony izany hetsika izany? Ny voalohany aloha dia ny amaro ny Baiboly. Raha ny marina teo amin'ny fiangonana kristianina voalohany, ny mpitondra fivavahana ihany no eritreretina fa tokony hanana Baiboly, hamaky azy, handalina azy. Kanefa noho ny fitsoka ny fanahy masina nanomboka ny taona 420, nanomboka ny 420 febroary 1790, dia voatonta manontolo ny Baiboly tany Wittenberg izany, any Allemagne moa izany ry havana. Dia manjary lasa nahana Baiboly teny am-pelantanana izany ny olona tsiraray izao, nanomboka nandinika sy nianatra izany tenin'Andriamanitra izany, ka nahatonga ny rivotra mitsoka, misy etaeta-panahy. Etsakila ny faharoa, napetraka ny rafitra ny fiangonana tamin'izany fa ny papa dia tsy mety diso, infaillibilité pontificale. Rehefa manao fanambarana izy na momba ny finoana na momba ny fitsipim-pitondran-tena ara-moraly dia tsy mety diso. Izany koa dia efa nampihetsikehtsika ireo izay mitondra ny réformation hoe tsy ara-tsoratra masina izany. Manarak'izay dia hita tamin'izany fotoana, tamin'ny 1920 izany ry havana, tantara no ampatsahivina izao, fa nisy nikatrano an-trano tao amin'ny fitondram-piangonana tao tamin'ny fanendrena tompon'andraikitra. Ary tsy izany ihany fa nisy koa ireo mpitondra fivavahana sasany izay ny varalila, nanao tokantrano maso tsy madio amin'ny arabola, ary ny tena ngeza be niteraka ity hetsika lehibe antsoina hoe réformation na fantsipivavahana tia, dia ny fivarotana ny famelan-keloka. Ny fivarotana famelan-keloka. Inona ny dikan'io?
ny atanina ny olona hoe arakaraky ny avitanao rakitra betsaka. Io zany tao ambadika koa dia ny hoe sady anerona ananganana ny fiangonana Basilique Saint-Pierre. Karakaraky ny anaovanao rakitra betsaka no mahavoafafa ny fahotanao. Dia mandehandeha arak'izany hoe ny varotana, mandehandeha manaovana publicité mihitsy zany no entina teny amin'ny olona. Rehefa nandinika ny soratra masina, indrindra fa ny epistily ho an'ny Romanina, ireo nitondra ny fanitsipivavahana dia nahitany hoe tena tsy ara-tsoratra masina zany. Etsy-ankilany moa dia nisy ny ady naharitra 100 taona, guerre de 100 ans, nandritra ny nanomboka ny 730 ka hatramin'ny 530. Ohatrany hoe mora tononona fa 100 taona ny ady ihany. Ary fantatrao tsara zany hoe misy ady, tsy misy filamenana, feno tahotra, feno orooro, feno olona marary, ary no maty moa tsy resahana tsony. Ka manjary mipotra tao anatin'ny olona ny etaeta hoe ahoana fa aiza ny fikiranay, ary raha maty toy izao andeha ho aiza. Izany etaetam-panahy zany dia anisan'ny antony koa niteraka ny fanitsipivavahana. Izavy ary ireo nitondra an'izany fanitsipivavahana na adikatsika hoe réformateur ireo. Telo any no tena malaza ambaratsika eto, ary ho ambara vetivety mba tsy halava ny fotoana. Izany voalohany, Martin Luther rehefa nitenenina teo. Izy dia teraka tamin'ny taona 320 tany Allemagne raha teo izy. Izy dia olona nianatra tokoa, manana doctorat amin'ny filozofia sy amin'ny teolojia. Izy no anisan'ny tarika voalohany nanohitra indrindra ty resaka fivarotana famelan-keloka ity. Ka rehefa nitondra an'izany fampianarana izany izy, dia misy moa ny fandaminana sy ny rafitra teo amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana, dia noelohana izy ary dia noroahana tsy ho isan'ny mpitondra fivavahana tao amin'ny fiangonana intsony. Izay ilay antsoina hoe excommunié. Io Lutera io no mpanorona ny fiangonana Luteranina, mitondra ny anarany mihitsy izany fiangonana izany. Izy moa dia maty ny taona 1710. Izany faharoa, Jean Calvin, teraka ny 510, maty ny 420. Tany Frantsa izy niteraka, mazava ho azy fa frantsay izy. Izy koa dia olona nianatra lalàna akoatra amin'ny teolojia. Ary izy kosa indray nanorona ny antsoina hoe calvinisme. Raha atao amin'ny teny hafa dia zao, nanorona ny fiangonana protestante réformée. Ao anatin'izany protestante réformée zany PDP, raha tsy hanonona afa-tsy ny fiangonana presbyteriana eto Maurice na ny fiangonana FJKM, protestante réformée zany. Zava-dehibe ny ahafantarantsika n'izany tantara izany. Ary ny fahatelo farany, indraindray adin'ny olona, dia lehilahy antsoina hoe Ulrich Zwingli, teraka ny 420 tany Suisse. Dia raha tany Suisse koa izany no mazava ho azy. Samy teolojianina daholo izy telo lahy reo. Dia anankiray kosa ny fanampiny dia sady humaniste izy. Izy dia nanohitra ireo fombafomba ampiangonana izay heverina fa tsy mifanaraka amin'ny soratra masina. Anisan'izany ny fivavahana amin'ny olo-masina. Maty izy ndraiky amin'ny 310. Ireo aloha zany no tena tsara tsahivina raha te hamantatra ny amin'izany hoe mpanorona ny fiangonana protestante izany isika. Misy andro 5 lehibe izay nalaza ary mba tsara mba ho fantaritsika, mba haverimberina ihany tamin'izany nanaovana ny fanitsipivavahana izany. Ny teny latina moa anisan'ny teny malaza, fantatrao tsara fa tamin'izany fotoana izany aza dia teny latina no nanaovana fanimpom-pivavahana na makina soratra masina. Ka dia tamin'ny teny latina no namitinana izany andro 5 izany, dia ilay antsoina hoe 5 solas. Inona ny voalohany? Sola scriptura. Aloha mba averina kely hoe? Ny teny latina nge tokony ho haitsika ihany satria ny abidi atsika dia abidi latina. Sola scriptura. Inona ny dikan'izany? Soratra masina irery ihany. Ny soratra masina irery ihany. Ary tsisy ambony ny soratra masina. Ny soratra masina irery ihany no irenan'ny finoana.
soratra masina irery ihany iorenan'ny finoana. Inona ny faharoa? Sola gracia. Sola gracia. Inona ny dikan'izay? Ny fahasoavana irery ihany. Fahasoavana irery ihany. Fahasoavana irery ihany no namonjena ny fanahintsika. Inona ny fahatelo? Sola fide. Inona hoe? Sola fide. Inona ny dikan'izay? Ny finoana irery ihany. Ny finoana irery ihany. Ny finoana irery ihany no amonjenanao, fa tsy ny hoe ezaka amin'ny asa vitanao akory. Inona ny fahaefatra? Sola Christus. Inona ny dikan'izany? Kristy irery ihany. Kristy irery ihany no mpamonjy anao. Ary ny fahadimy farany? Soli Deo Gloria. Ahoana hoe? Deo Gloria. Inona ny dikan'izay? Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, satria izy no niavian'ny zavatra rehetra. Mbola misy foto-kevitra maro hafa izay nipoitra avy amin'izany fantsipivavahana izany, fa tsy ampy ny fotoana ary mba tsy halava izao fampianarana izao, ireo 5 ireo ihany no mba hifotorantsika vetivety izao. Ndao ary zarena tsararay avy ireo. Inona le voalohany moa? Sola scriptura. Inona moa dikan'izay? Soratra masina irery ihany. Ho an'ny protestanta, ny nanambaran'Andriamanitra ny tenany dia izay voarakitra ao amin'ny soratra masina irery ihany. Io ihany no hany fanambaran'Andriamanitra. Be dehibe ny olona manampy zavatra hafa, fa ho an'ny protestanta dia izay voarakitra ao amin'ny soratra masina ihany. Faharoa, ny soratra masina ihany no loharan'ny finoana. Arak'izay voalaza amin'ny Romaina 7:17 hoe, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao dia tokony hanana finoana. Tsisy hoe nahanam-pinoana hatrany an-kibon-drenina izany. Barakaraky ny hainonao tenin'Andriamanitra, hamalinao an'izany, izay no manambara fa mahana finoana ianao. Azo atao ny manorina fampianarana maro samihafa, ary mahita an'izany tsika izao. Teolojian'izao, teolojian'izao. Fa fahatelo, dikany hoe sola scripturale izao, ny soratra masina ihany no manamarina azy na mandiso azy. Izay fa tsy hoe mahay mandahatra be ianao na be diplôma, fa ara-tsoratra masina ve. Ary soratra masina io ho an'ny protestant voarakitra amin'ny soratra masina izany dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ina moa dikan'izay? Ny fanahy masina no niasa tamin'ireo olona. Firy moa ny olona mpanoratra ny Baiboly moa? Versady ny lesona antsika izany. Firy eo eo? 7 eo eo. Marina fa ao ny mety hoe manana ny style fomba fanoratra ireo olona ireo, fa na ireo olona ireo raha dia samy mijoro ny hoe nitarihan'ny fanahy masina. Rehefa ho avy ny fotoana andiniantsika indreny hoe ahoana moa izany fampiankinan'ny testamenta taloha sy vaovao. Fifanazavana dia hitanao mihitsy hoe na dia taona lava be mifanalavitra aza dia fanahy iray no nitarika azy. Haitsika ny Timoty 2:7, ny soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra mantsy an'ilay soratra masina dia mahasoa fampianarana ho fandraisan-dahatra ho fitaizana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ny asa tsara rehetra. Arak'izany, ireo boky 920 ao amin'ny soratra masina ireo dia ireo no manambara ny momba an'Andriamanitra. Efa ny faranan'ny fiangonana raha mamaky ny tantara ianao dia misy ny antsoina hoe canon na hoe fitsipika. Ny fiangonana tamin'ny voalohany miaraka nametraka hoe reto tokoa no hita fa araka ny tantara sy voamarina, tena mifanaraka amin'ny fampianarana noentin'ireo mpaminany, noentin'i Jesosy Kristy, noentin'ireo apôstôly. Reto 730 reto ary ny testamenta taloha, ary firy ny testamenta vaovao? 720. Ireo dia tsy azo saratsaraina. Misy matsy manao hoe efa lasa ny zavatra taloha, tsy mila testamenta taloha tsony, fa testamenta vaovao ihany zao. Zay tamin'ny hianatra tany amin'ny toeram-panomanana, andeha hianatra ny apokalipsy, hianatra ny testamenta vaovao, mametraka fantaniana vitsivitsy ny mpampianatra, avy eo zay nasiny. Tsy mahay testamenta taloha nareo izy, kamo mamaky baiboly nareo izy. Efa zavatra voarakitra ny amin'ny testamenta taloha zany,
ary betsaka tokoa no zavatra voalaza zany no entina miverina na mivantana na ankolaka ka mifanazava sy mifamena tsisy hoe nanay boky anankiray ihany fa ny baiboly amin'ny fahafianoana no manambara ny momba an'Andriamanitra. Inona n'ilay andro lehibe faharoa? Sola gracia. Ina moa dikan'izay? Fahasoavana irery ihany. Fahasoavana namonjena antsika. Ina moa dikan'izany hoe fahasoavana? Vao vidanao vola? Tsia. Zay misy manohatra an'le teo vidiko ny famelan-keloka tokony ho aho. Fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Raha hitanao amin'ilay sary eo ianao tahaka ny olona very any anaty lavadrano, lalina dia lalina. Efa mba nananandrana ianao ny alina tao fa tsy afaka. Dia mila olona avy aty ambony, avy aty ivelany ianao mamonjy anao. Zay le mahafanomezana azy. Fa raha mbola niezaka mitena anao samby rery tsy afaka ao ianao. Ary ny dikany hoe fanomezana dia zao maimaim-pona. Maimaim-pona ny famonjenanao. Fa tsisy miankina aminao zany. Ny anjaranao dia ny manaiky sy ny mandray an'izany. Atsika ny Romanina 3:7-20. Samy efa nanoty izy rehetra, tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra tsony, nefa hamarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavana noho ny fanavotany Jesosy Kristy. Hatray no mafisiny eo amin'ny tapany 7 noho ny amin'ny Kristy zany famonjenanao zany. Izy no nanantsika fanavotana amin'ny rany, famelana ny fahatsotsika araka ny haren'ny fahasoavana. Dia mafisina farany hoe tsy avy amin'ny asa na avy amin'ny ezaky ny olona fa avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy mifameno sy mifampidipiditra ihany izy ireo. Inona ny andro lehibe fahatelo? Sola fide. Namoa dikan'izay finoana irery ihany. Ny finoana tsy hoe efa ao anatintsika ao dia foazana, fa omen'Andriamanitra fanomezana ohatran'ilay fahasoavana teo ihany. Fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana, fa tsy avy aminareo zany hoy ny Efesanina 2:5-7. Fanomezana avy amin'Andriamanitra zany, tsy avy amin'ny asa zany fandrao isy rehareo hoe kaza kosa niezaka. Raha zay fotoana laniko sy ny vola laniko tao am-piangonana zay, tsara zany fa zavatra manaraka tio ariny zany. Tena ny finoana ny zava-dehibe. Ary averiko ilay fanambarako teo amin'ny tapany faharoa hoe ny finoana tsy hoe zavatra ny anatinao mangingina any, fa valy ny antson'Andriamanitra ataonao, mamaly ny antson'Andriamanitra ianao. Matetika rehefa mba mamangy any tokantrano zay, tonga amin'ny tokantranony olona tsy miditra am-piangonana intsony dia mba manontany moramora. Nanena tsy manontany azy ianao dia niazo no ataony tonga aloha satria sao anao amely azy eo. Ahoana ozy? Sao dia heverina rehefa tsy manam-pinoana zay paster raha tsy makany am-piangonana. Dia asisiny daholo ny ao am-piangonana ampiatsara vela tsy ny akanjo, ny fihetsika, ny toe-tsaina. Fa manam-pinoana zay ato fa izy ianao no tsaratsara-nay ozy. Fa mazava amin'ny tenin'Andriamanitra finoana dia mamaly ny antson'Andriamanitra ianao. Amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fanompoana. Tsy eritreritra fotsiny any an-trano any. Ny finoana no amonjenanao fa tsy ny asa. Zany dia miverimberina tamin'ny fantsipivavahana. Raha ny asa fotsiny tokoa moa manao hoe zany dia hiezaka. Misy olona eo amin'ny fiarahamoninao, ambaran'ny fiarahamonina hoe mba endriko kosa ny zanak'olona iny. Mahafinaritra. Nefa olona tsy mpivavaka, olona tsy mino an'Andriamanitra. Sa tsy nahinao an'izany nareo? Misy fahendrena heverin'ny fiarahamonina fa rehefa ianao tsy misotro toaka, tsy mijangajanga, tsy mangalatra dia hiendry zay amin'ny fiarahamonina. Dia hoe zany ve ny voavonjy? Tsia, ny finoana no amonjenanao fa tsy ny ezaka ataonao. Ny ezaka ataonao zavatra tio ariny. Inona ny andro rehefa vafirintsika izao? Efatra. Ahoana ozy? Solus Christus. Inona dikan'izany? Jesosy irery ihany. Izy ihany no navita ny famonjena, tsy averiko vakiana intsony le Romanina 7:4 teo. Fa samy efa nanotsika nefa ho amarinina maimaim-poana noho ny fanavotana zay eo amin'ny Kristy Jesosy. Noho ny amin'ny Jesosy no mahatonga
Hainao ny Jaona 4:10 izy rery ny mpanalalana. Toy izy kely hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny lalana. Zany namerina an'ilay hoe aoka tsisy hoe ilay olo-masina ry no mpanalana elana amin'Andriamanitra na i paster. Mitondra-bavaka anao paster, mampafantatra anao ny sitrapon'Andriamanitra mopera. Fa ny hoe tena mitondra anao makany amin'ray dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy. Izy no sorona tokana izay mpitondra fivavahana ny mpisorona rehetra hatramin'izay. Adindra moa tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia zao, raha misy fahotana vitanao dia mitondra fanatitra anao mifanaraka amin'izany fahotana vitanao zany, dia ny mpisorona mitondra an'izany fanatitra noentinao zany eo amin'ny alitara. Ka rehefa mino anao dia voaray iny dia namany hoe mba voavela zany ny elokao, ianao no tokony no natao fanatitra teo. Zany ny tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Fa Jesosy Kristy kosa dia miavaka amin'izany izy. Ny tenany mihitsy no natao fanatitra ary tsy hoe ny naverimberina fa fanatitra indray mandeha. Izay le hoe sorona tokana. Raha mamaky ny Hebreo 7:17 anao dia nahita an'izany hoe nataony indray mandeha ihany zany. Ary zany no mahatonga antsika araka ny baikon'i Jesosy ihany hoe izao no ataovy fahatsiarovana. Mansa n'inona io? Mansa le fandraisana fanasan'ny tompo. Izy no tsarovantsika ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Izy no ivony. Ka maty antoka isika raha tsy miainana zany hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy miditra ty anatika. Maty antoka tsika raha tsy mahatsiaro tafaray aminy isaky ny amiray latabatra aminy. Ravana malala, raha mantsika ohatrany hoe mandeha ho azy efa hitantsika foana zany mivavaka ty am-piangonana, zany mandray fanasan'ny tompo. Fa za milaza aminao fa misy firenena eto an-tany mbola tsy afaka mivavaka kalalahany zany ny kristianina, tsy afaka mandray ny fanasan'ny tompo ara-dalàny zany. Any Iran zao misy lehilahy anankiray antsoina hoe Mohammad Reza Omidi, na koa antsoina hoe Yohanna. Izy io dia silamo niova fo, ary nandrenesan'ny mpitondra sy ny silamo tany Iran zay fotsiny dia efa naharombotra azy ka midedavana ny fomba rehetra, dia nogadraina nandritra ny rotaona izy noho izay finono zay fotsiny. Tamin'ny taona 1340 dia mbola na dia efa nigadraina ary izy dia mbola nanaradia ny Jesosy Kristy ihany, mbola nanaraka ny fanampampivavahana, nandray ny fanasan'ny tompo niaraka tamin'ny betsaka tao. Dia ndedavandreo hevitra indray satria any Iran zay le fitondrana islamika zay re tsy mahazo misotro toka na goty kely azy fa enjehany lalàna. Dia satria nandray fanasan'ny tompo ka divay le atao amin'ny fanasan'ny tompo, dia satria izy nisotro an'io divay mpandraisan'io dia nokaravasina imbalopolo. Nokaravasina imbalopolo. Dia tamin'izao faran'izao amin'ny taona 20 zao zay natonga ny mpiaro ny zon'olombelona maneran-tany manjary nanao fanehoan-kevitra. Satria hitany fa mbola io fa mandroso ihany mivavaka io aniny. Mbola nandray ny fanasan'ny tompo amin'ilay divay mpandraisana ihany dia mbola noverenana no karavasina, ary tsy mba karavasy moramora zany imbalopolo ndray izy tompoko. Asa ohatrany hoe angano hoe zany tantaraiko zany fa zava-misy eto an-tany zany amin'izao taona 20 zao. Ka zaverintsika hoe mandeha ho azy, fa maiza misaotra an'Andriamanitra ianao raha mbola afaka mivavaka kalalahana, mbola afaka mirala tabatra amin'ny tompo, mbola misaintsaina zany famonjena lehibe nataony ho anao zany. Fa tsy moramora ny nataony, ny aina izy efa fono anao, maika fa zay zavatra fantany fahamasoanao. Raiso amin'ny fifaliana, ary tahaka ny Hoanina, niza ny antsika anao rehefa tena manana ny Jesosy Kristy anao, tsy miembotra zany. Ninonina fampitahorana nataon'ny olona, aza mba maika ny ala amin'ny tompo. Efa andro farany zao, zay mahatonga ny herantsika amin'ny FFPM hoe inona no asaraka amin'ny fitiavanao Jesosy. Inona ny andro fahadimy farany? Soli Deo Gloria. Inona ny dikan'izay? Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ary zany no tokony ho zavatra kendreny mino amin'ny fanompony an'Andriamanitra. Jereo ny Korintianina 1:10 na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra irery ihany zany. Zany tokony ho saintsaintsika zany.
mba ho isan'izay manome voninahitra an'Andriamanitra ve? Nahoana moa no omena voninahitra Andriamanitra? Izo ny aviany zavatra rehetra, izo ny avianao, io herim-po ao anatinao, io ainana ananao io talenta nananao io, avy aminy zany. Izo ny narinany zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ho ny Kolosianina 2:9-10. Izo ny tokony membonahitra satria izo ny aviany asa tsara rehetra. Efesianina 2:10. Isika dia asa an'Andriamanitra voaforona ho an'i Kristy mba hanao asa tsara, mba hanao asa tsara. Ary io no mila azavaina kely ry havana. Raha manambara mantsy ny protestanta hoe ny finoana reriany no mavontsy, dia misy olona mazakazaka mamerina ny epistiliny Jakoba hoe maty ny finoana tsara an'asa. Marina tokoa zany, saingy mila mantakatra tsara tsika. Ny finoana ny voalohany, zay vao zavatra manaraka le asa. Mampalahelo tokoa raha hoe manam-pinoana anao nefa tsy mba misy izay hoentinao maneho izany. Tahaka ilay nambarako teo hoe tsy zavatra ny anatinao fotsiny zany, fa mila asehonao, fa tsy le asa ny voalohany. Very isika tahaka ny hoe matimaty foana teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy raha ny asa nataonao ny voalohany sady lasa fepetra azonao famonjeny. Ny finoanao aloha, rehefa manana an'io finoana io anao tafiditra ao anatinao Jesosy Kristy, dia tokony tadidinao ny Jaona 2:20 hoe izay miray amiko dia mamobe izy, manao asa tsara ianao. Dia aoko tsaronao zany. Joda 5:20, Joda moa toko ray ihany dia avy hatramin'ny dia andininy dia azonao vakiana rehefa tonga any an-trano fa mame izany hoe tokony ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Ary zay no mahatonga amin'ny protestanta ampianarina foana hoe isaka misy zavatra atao, raha misy takelaka apetraka, aty moa somary kelikely dia tsy afaka mivelatra amin'izay, fa raha ny Madagasikara ianao any amin'ny fiangonana protestanta, raha mbola misy ny toerana ery ambany ery misy hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Famarahana toroteny, fampianarana, zava-dehibe zany. Asitsika raha mba mijoro amin'izany eo amin'ny fiainantsika, rehefa mba misy manontany antsika ny mpiara-mianatra na mpiara-miasa aminao. Fa nahavariana sy nahafinaritra ny fijoana vavolombelona nataon'ity lehilahy anankiray antsoina hoe Michael Richard Pompeo, na ny ahafantarany maro azy dia hoe Mike Pompeo. Izy io raha itsika io tompoko secrétaire d'État any Amerika. Misaotra tompoko, izy no secrétaire d'État any Amerika. Voatendro amin'izany toerana zany nanomboka amin'ny taona 1840. Tsy ny Amerikanina rehetra no tonga amin'izany toerana zany, tsy izay rehetra mahana diplôma dia ho tonga amin'izany toerana zany. Fa nanome voninahitra an'Andriamanitra ty rangahy ty rehefa mba nanaovana interview tao amin'ny gazety antsoina hoe Christian Post. Tena nijoro vavolombelona izy. Ny fitazana kristianina nahazo aho no tena nanampy aho hisondrotra trano. Tsy adiniko ny anarako sekola lahady isa maraina tany California. Ny nanarahako fampianarana baiboly nandritra ny fahatanorako, ary mandraka ankehitriny dia tsy mitsahatra ny mamonjy fanampampivavahana sy mamaky tenin'Andriamanitra aho. Manao voyage matetika aho izy, kanefa raha mbola misy fotoana kely eny ambony roplanina eny mamaky baiboly aho. Nanampy aho zany, hery manosika aho zany hisondrotako hatrany eo amin'ny fiainako. Ary zao ny zavatra tsapako izy mana-planina ho an'ny mino tsirairay Andriamanitra, anisan'izany aho. Mba tsy halavalizy satria lava be ny fijoana vavolombelona ataony teo, dia hoy izy mamarina ery ambany ery, zaho ozy izy dia notahian'Andriamanitra. Zany olona manana maizy azy zany, zay afaka mirehareha maha olombelona no milaza hoe fitahian'Andriamanitra no natoy izao aho. Zay isika mino ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Andao heverina kely hoe le andro anankidimy ny anafoezako azy ny ady izao, ilay fomba antsoina hoe cryptogramme, alaina le fiandohany dia hoy aho hoe SGFCG. Abotra kely zay. Inona ny S voalohany? Sola Scriptura. Inona ny dikan'izay? Soratra masina irery ihany. G indray zao, inona le G? Sola Gracia. Inona ny dikan'izay? Fahasoavana irery ihany. F indray zao, Sola Fide. Inona ny dikan'izay?
finoana ireriana. Se ndray zao sola na solus Christus Christy reriana. Ary ny farany je sola deo gloria ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Asa raha mampatsiahy inona aminao famerenana indray zany fototry ny finoantsika zany, so mba misy manadiady anao hoe inona ny zavatra inonao. Aoka ho tsaronao fa tsika dia natrehany azy fijaliany Jesosy Kristy foana. Ahoana ilay teny soratra masonao? Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Petraka zany ny fanontaniana amiko sy aminao zao hoe efa zanak'Andriamanitra ve ianao? Efa ho amin'ny Kristy ve ianao? Raha eny, tsarovy fa malala eo mason'Andriamanitra ianao ary mahasaro-piara azy. Ho tahinany ianao tahaka ny tahiny ity sekretera dia ity. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.